fanatinao zay ny fanatitra ataonao. Maheno ve anao hoe ohatra anao zany teraka 10 avril dia mety possible anao mety manao fanatitra 10 ariary tsy fantako 10 000 francs na 10 000 ariary na hoe mifagnaraka amin'igny ray sy aotra igny 100 ariary je ne sais pas arakarak'izay mety mandresy lahatra anao fa mba manaova kosa zavatra tegna hitanao hoe avy amin'ny foa tsy isy nanery fa tegna nitsitrapony nanaovanao anazy na magnentagna an'izany za eto tsy miforcer lo mazava tsara mihitsy hoe sao dia misy matsiaro hoe zay mako ny forcegny ndraiky ony dia magnano fanatitra date de naissance egny ndraiky misy olo mako mandika vilana fogna rehefa maheno zavatra ohatran'io fa zay tsy mitarika anao hagnano raha tsy manjary matoa zany asaiko ataonao mahasoa anao zany anaovantsika fanatitra mihitsy zany io date de naissance-nao io hitanao fa ho averin'ny tompo amin'ny lohan'ny fiainanao questionna fatakaragna le izy rariva moa za ampianatra anao an'le izy fa fagnentanana fotsiny ny ataoko zao marainy zao mba tsy eto ndraiky anao voikoropaka hoe aiza raha misy 10 arivo aiza misy arivo aiza misy 200 tsy haiko fa mba efa maninao avy agny an-tragno le izy rariva amin'ny 3 ora tolakandro dia mba aza takalo programme ambadika agny fa miankina ny fiainanao zany zavatra ho ataontsika zany ny avenir anao rehetrarehetra mihitsy ianao izy zany olo efa ela tokony hanambady fa nisy namadika le tantara misy nagnova ianao io tokony olona ilamina be ny situationao fa misy olona miazona le izy eo amin'ny tontolo ara-panahy dia ho ravatsika androany zany tongava ianao rariva fa mpianatra zavatra lalinanao za rariva ary mba magnentagna mba mitondrasaka stylo mba ndraisanao noty mba tsy mihaino fotsiny io fa mba zay zavatra resako eto mba raisinao antsoratra un jour izy igny mba averinao vakina mampahery anao magnampy anao amen na zay zany programme atsika rariva ny amin'ny herin'ny androany izy nresako teo mbola mitoy ny asa tagna maro ary magnentagna amin'ny anaran'i Jesosy mba ndomba samy mba hanohana ny amin'izay resaka moelon zay mba amin'ny herinandro mba fa vitatsika tokotanitsika ko taloha vitsikely magnano amen satria tsy dia mandresy lahatra olona le izy fa mba mampirisika anao ndo mba hifanohany ndo mba ataontsika zay ho voninahitran'Andriamanitra agnatanteraka ratsika fanatitra raha sitrako dia mba raiso ny ampelatagnanao mifanatitra ao hivavaka isika tompo amin'ny anaran'i Jesosy manolotra fanatitra izahay amin'izao fidirana faharoa izao raiso tompo ny fanomezana zay atolotray misy aminay eto androany no agnome ho an'ny mega eglizy amin'ny resaka moelon zay tadiavinay eto ankehitriny ao reo zay mahatoky anao amin'ny ampafolo-karena sy ny fanatitra malalaka ao ka Jesosy mba hitondra fitahina lehibe ao amin'ny sambatan'olona zay fa mahafazana ataony any mba hiteny amin'ny fiainany amin'ny ara-pahasalamana amin'ny ara-panahy indrindra fa ny amin'ny fidiram-bolany satria no niteny fa zay hafafin'ny olona no tsy maintsy ho jinjaina ao ka tompo mba hijinja izy eny hijinja mihoatra no zay nietreretiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen afaka mitsangana ianao avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra amin'ny ampovoany izy zany no raha anao le fanatitra moelon efa afaka atao ao le izy zay anao fanatim-pisaorana koa afaka atao ao mega eglizy ao ny ampafolo-karena amin'le kelikely anakoroa ambany reo dia ny fanatitra malalaka amin'le ngeza be mandroso arytsika rehetrarehetra
Misaotra Tompo fa afaka nanatanteraka fanatitra izahay. Mivavaka eto anatrehanao ny mpanomponao tsiraray avy ary tonga Tompo ankehitriny ny fotoana andrenesanay ny teninao. Miteza fanamasina mpianatra anay ianao. Aoka hiasany amin'ny fiainanay ihany ny herin'ny teninao. Ty teny no namoronanao n'izao tontolo izao. Teny no nandresenao ny aizina Tompo hoe misy mazava ho ianao Denis zany. Teny no namoahanao ny Lazarosy avy tao ampasany. Teny ihany koa androany no andresanay fahasoavana eto amin'ny toerana ity. Moga Tompo mba hitondra fitahiana ho anay zany teninao izany. Anangana anay, ampiorina anay indray ary amerina amin'ny laona izay efa rava amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy adinoko ny manonona ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Androany moa dia iresaksika makasika ny atao hoe mandrava ny asan'ny demonia. Ho rava zay karazana asan'ny demonia amin'ny fiainanao androany. Tsy mba tianao ve mba ho ravan'Andriamanitra amin'izay io? Io anao tsisy vola lava io ho ravan'ny tenin'Andriamanitra io androany. Ro zavatra manakatsakana rehetrarehetra ho rava. Alleluia. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 119 Salamo 91:3. Dia ozy ny Baiboly eto hoe Salamo 91:3. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny anaran'i Jesosy, fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Amen. Izy ozy hanafaka anao amin'ny fandriky. Spesialiten'ny Satana zany mamandriky. Fandriany ianao. Andengany ianao. Ary ny fandrika, rahantsika mahalala tsara fa raha mandrika trondro anao, tsy maintsy avoakanao aloha ny zavatra tian'le trondro. Mafan'le trondro vao fandrika. Raha mamandrika vorona ianao, tsy maintsy asivanao zavatra tian'le vorona eo, mafan'le vorona iditra agnatin'le fandrika. Dia raha mamandrika olona koa zany Satana, tsy maintsy zavatra tian'le olo aloha ny etideny. Raha anao zany zao mba agnontaniana, valia moramora agnaty eritreritrinao agny, ino mora tegna tianao io? Fa matetika dia amin'igny zavatra igny ihany no mandrian'ny Satana anao. Misy zao tovavy tia lalahy. Dia tsy maintsy lalahy no mandrian'ny Satana anazy. Fa tsy vongam-bato latsaka agnarabe. Tsary nisy zany tovolahy ka nahita vongam-bato Andriamanitra arovy amin'ny moelonga ry zaho. Amatonao zay ny antso an'Andriamanitra angataka fiarovana, misy raha ao. Tsy possible anao
andeha ho testegna amin'angivy ray boritra. Iony misy margozy, angivy, ovotra, natao boritra raiky. Dia najanoko tambaravarana anareo. Dia nivavaka anao tompo, arovy amin'ity angivy ray boritra ty nitenako. Matetika matonao zay alaim-panahy na hoe zahagna fanahy. Dia presque zavatra tiatianao zay ny eo ambadika ilay izy. Dia voly tsy mandeha an-tany hafa, fa fantany raha tianao. Misy dôlany mbola kely zay hoe un plus égal tonga amin'ny raha tianao. Mbola zaza zany mba dôladôla le rehefa un plus égal tonga amin'ny raha tian-tegna. Ka dia voly tsy mandeha miataky anao mihitsy amin'ny raha tsy tianao zany. Efa vitany étude amin'ny andavanandro hatramin'ny anao mbola tsy nivavaka, jusque anao zao tafiditra mivavaka, hatramin'ny fatanorana jusque amin'ny fanterana, hainy tsara hoe ity antibavy tia raha, ty antida tia raha, inga ty izy ka fa viavy karakaranjegny hono tiany. Ity vehivavy ty izy ka fa lehilahy karakaran'ity tiany. Dia zay mahatonga antsika lana dinio tsara ho anao zay mba efa niditra amina tontolona fivavahana ka tena resy lahatra. Nisy fotoagna anao io mety nisy zavatra nitadiavinao fa tsy hitanao. Ohatra anao zany mety tovavy anisan'ilay mbo tia karana, karaha farana tena gasy karana. Tianjare izy marangitra orogna. Mba vahoatrotro zany orogna atao zany mba magnano. Magnano karakara. Ny tady karana koa raha fa tsy nahita rao. Fa izany ro kely amizay rehefa nanomboka resy lahatra hoe mba andeha hivavaka. Nanomboka resy lahatra hoe hanompo an'Andriamanitra, feno karana magnantsonantso ananjy. Feno karana, ohatra moa zany le hoe karana. Tsy hoe manana problème amina karana ndraiky atsika namba zay. Ohatra zany. Anao zany possible anao misy nomaly tamina fifadikanina moa zany teneny zany. Tadidiko koa tamizay mbola kely, mbola fiainana tambany volo tagny. Nisy tovovavy zay andesiko aminazy fogna gotena. Amiagna ananjy sognambo regny mo gote tamizany to agnaty cartable sognambo. Magnemboka bizy récréation. Amiagna ananjy gote io. Laniny fogna sognambo anafo za tsy ahoany. Tega marina izy ke zany hoe. Amaregny mba mitondra raha hely koa. Andro ke imjay izy zavy tsy sognambo imjay ndraiky. Zay vantsovitsovina eza anao raha Davida. Ao za tsy raha Davida tsony za amizao fa i paster. Anao zany fa misy zavatra nitadiavinao taloha, tsy hitanao. Fa anao zao mivavaka imjay le izy ndraiky no mitady anao. Ary tegna misisika mafy mihitsy. Eo zany anao mila mitandriny. Satria raha tsy mandinika anao dia nenakitra donc vintana anatikatra. Mitafetritra anao ne belle gosse anao. Zanga mba ne beau gosse ino koa maro mbola misy tsaratsara letranao mbola zenina koa anao fa titay be. Amatozany anao fa antitra iny mbola m'intéressé anazy, tsy anao loatra no m'intéressé anazy, fa misy devoly magniraka anazy andeha hanimba anao. Sasonareo anao volamiko zany. Ya. Ka mba azatakalo fafinaretagna ny fiainanao. Maro loatra riavagna ny fiainan'olona takalo ny fafinaretagna. Tsy nandinika tsony izy. Tsy taferitreritra tsony izy. Hoe inona ny tokony atao na inona ny tsy tokony atao, mbola tafajabaka amin'ny zavatra tsy tokony atao anazy. Ary amizao ny zavatra hita, ary tegna betsaka amizao fiarahamonina misy atsika zao, ny olo manambady ny tegna tsy avelan'olo. Dia rehefa amizany ny faharatsiany le fiaina. Amarona viavy tsy manambady io tsy ahoana zalahy. Amarona lehilahy tsy manambady io tsisy piraharaha. Fa lefa manana tompy, regny no tsy avelan-jareo. Ya, regny no tsy avelan-jareo. Nisy fotoagna zay le mandeha io manko matetiky mitrôtra amin'ny raha maro, le mandehandeha amin'ny tournée. Dia niaraka zay sy le mpanompon'Andriamanitra zay nisakafo amina hôtely. Dia mipetraka teo misy tovovavy maromaro teo. Dia nivavaka zay. Dia mba izagna zany mba aseho anjare fa mpivavaka tegna nzay mbo tsy kitikitianjare. Nataoko mafy mihitsy fa raha eo amin'ny anarany Jesosy. Rangana moko tadinjare. Dia avy eo zareo tonga dia niteny ahoana? Fa tahin'ny tompo nareo, ke magnino izy?
tsy raha injany hitahiny tomponao io. Anao mila regliny. Zao. Ny olo amizao zany tsy vaklao hoe manambady anao sa tsy manambady, paster anao sa tsy paster, manompo ny tompo sa tsy manompo ny tompo. Tsy raha iny zany. Donc zany ny tegna marina, misy devoly izy. Devoly tsy miraharaha hoe ino titre anao, ino agnarana andesinao na vadin-jovy anao. Fa izy mila manimba anao. Mila manimba anao, mila mangalatra an'le étoile anao. De be tabe amizay ny olona amizao tsika miteny zao taferitreritra izy efa mivavaka izy zany hoe pasteur, tsy haiko mihitsy ane raha mahazo anahy fa zaka raha tsy miaigna an'le tegna fiainako e. Satria anao mijery mba manao comparaison anao, misy olo mba tokony ho resinao nefa tsy resinao. Na anao raha tafijery fiainagnanao hoe tsy tokony zao ne pasteur place misy anahy e. Zany pasteur olo mba nanana izy anahy migny taloha e. Nandeha nankaizy raha nampaisiziny anao io. Misy nangalatra. Misy nangalatra. Misy namindra tany hafa agny. De ndana nefa remarkeo fa misy olona letra izy nanambady babanjanany mihitsy nanomboka teo izy zero. Izy ny taloha ny mba karamba nanjarinjary olo zay. Fa rehefa nanomboka teo ny naravana azy. Satria misy lehilahy voleur de toile. Ary be tabe amin'olona tsatsy narakaran'ireny lehilahy io niteraka foana ny diany taminao papitakendro ny sara. Eo anao sady niala nianatra, tsy nahita tany nombagna tsony, tsisy nanjengy eky farany teo, folo ty teraka foana nanjengy anao fagnondrony, na zao anao zaza faharoa. De le niresako teo hoe misy oa vehivavy efatra zanany, babanjanany 7. Ia. Juste hoe olona mandeha mangalatra, manimba étoile. Ary misy rehefa ny qualité-n'olona, zay lehilahy miaraka aminanjy melasa daholo. Fa izy tavela. Donc zany aminao koa misy raha tsara ao. Misy raha tsara. Misy ndraiky izy io mifamady. Zay vehivavy miaraka aminanjy lasa daholo. Satria misy zavatra tsara agnatiny ao. Fa izy me mangina, me tsy hita, me manjavona, me manjavona. Zamba miteny amintsika tanora rehetrarehetra ho anao zay mbola tsy manambady. Tsy hoe rehefa vehivavy na hoe rehefa lehilahy ka vadiabla daholo. Tsy voatery ho vadiabla. Fa mba mitandrema, mba mandinia tsara hoe aiza ny andeha ametrahanao ny tongotra anao. Tainy tompony isika rehetrarehetra. Ao amin'ny tontolo ara-panao za teo tamin'ny fidirana voalohany zany nagnazava kely an'izay. Misy zavatra nataon'olona taminao, hoe olona nagnano an'le izy. Fa misy le zavatra vokatry ny ereranao na tonga an'le izy. Nagnazava moa za tamin'izay makasika ny Josefa. Josefa tsy hoe nijaly fotsiny fa nisy erera fa vehivavy niarahany papandreo niterahany papany daholo. De ny sasany vadibe. De Josefa zany zanaka tamina vadikely. Or nefa n'izy ny tegna tiany papany, tiany Jakoba. Zanaka tagnatina fahanterana. Papany le fahantitra igny vao niteraka ananjy. Ery zalahy tagnaty baiboly reny moa ko nambany ty dahy mbola mikotrola fo. Era fahafany ery Abrahama zany efa antitra mbola naomby fo. Ery Davida moa tsy koragny, agnarana mitovy fo tsy le mitsangana alohanao. Ya, ery Abrahama. Ery Solomona zany amandrivondrivony lasiteny. Entsagna ane zany manambady vehivavy 10,000 zany asara mba magnano akory. Feno tanagnany Madagasikara to. Tamin'ny vadin'ingafo. De misy zany zavatra nahazo an'i Josefa rehefa gna vokatry ny ererany papany. Papany nampirafy de rehefa ngeny zaza tsy ray papa tsy ray mama matetika misy déséquilibre ihany ao. Le tegna zanany le madama an-tragno tiany be fa le reka ritsy tegna zanany niaraka tamin'le an-tragno somary tafaiva hely fitiavany azy. Ohatran'ny zany nahazo an'i Josefa. Ny rahalahy nefa lehibe daholy fa izy mbola jeune kely. Or nefa n'izy tsy ray mama tamin'ireto rahalahy reto fa zanaka mama kely de nanjary voahilikiliky. De ny ererany Josefa faharoa koa de izy tsy nafeny vavany. Mibonga loatra. Midradragna loatra zany Josefa. Piky raha hely. Misy raha kely de fa tongany amin'ny papany agny. De fa tantaraigny.
nofo zalaly nofoko laly zay dangereux entsagna nofoko laly zay iazany defa zany fo tsy mamavoafehany vavany io izy fa tia mipetsapentsaka de igny no navoasoko azy azony raha fatany izy noho ny tsy fahaizany ny feny vavany ka maro amitsika rehetrarehetra reo na tonga anao afakasa possible tamy raha niteneninao midradragna loatra anao raha niteneny directeur taminazy mety marina le raha niteneny directeur taminao fa navoaka anao am public le izy de lasa non victime tamin'iny vava lasa nahilikiliky ny ralany Josefa satria tia miresaka loatra iny Jesosy enenao ny Jona koa za de niererany Jona mihitsy ny problème tsy nihaino an'Andriamanitra Jona de lasa natelina zany raha ny Samsona ndraiky vokatry ny fitiavam-bayavy tia viavy loatra ga viavy efa magnontany raha afaty ananjy karakory Samsona atao mahafaty anao mbola nisangisanginy ihany mbola nanaovany blague ihany de be da be nefa ny tovolahy tovavy fantany tsara fa iry olona ry no naravany fiainany teo aloha betsaka tatsy narakaran'izany fantany tsara fa nisy vehivavy nisy lehilahy nanimba ny fiainany teo aloha am'izao zany izy manomboka efa manomboka tafarina manomboka kitiny ry koa izy teherigna akagny koa zany izy de misy olona zany na de zavatra efa navaky ny lohany zao mbola arosiny akagny fogna talandohana azy raha efa hitany nanrava fiainany zao mbola igny ihany tiany atao be da be nohatran'izany afa moko hoe tsy fantatsy magnano an'le obolany gasy hoe lalahy nandro agnavatsirangana zany ya voalohany ny raha tsy fantatry faharoa ny raha adigny izy koa fahatelo anao mbola mandro na misafo agnavatsirangana fô lazain'olo filefadefaka ka raha anao mba fa natetika nigagnany raha azony raha tamy fiainany indray mandeha mety mbola tongotongono fagnondrony mety mbola azo tolereny fa raha isan'andro anao mbola igny ihany niveregnanao enao mihitsy zany nefa tsy normal enao mihitsy nefa tsy normal maro anefa riavagnany olona mitovy amina kisoa zay le hoe kisoa vavy avy ny sasa miverina misy potaka indray misy zany agnaran'olona io amy tontolo ara-panahy i kisoa ny agnarany fa raha tsy fantany ya lotoviny devoly de jereva amizay anao fa tsy mba misy chance-mbola zany tsy mety misy chance na tokatrano tsy mety misy chance na fitadiavana ohatrany raha sarisarin-javatra fotsiny mba iainganao satria ny agnaranao amy monde spirituel ikosoa le moko ataoko teny gasy koa navady teny vazazika zany ma raha tsy aleleba atanao liporky to zay le raiky seky ny volaniko ty tompony mandinia zany anao raha anao zany le olo mbavy mivavaka vake miverindala mivavaka vake miverindala ratsy be ny andikany baiboly ny agnarany zany olo zany kosoa vavy eo nefa anao mbola lahy be miny de tsy vitan'izany koa fa misy agnarana zay natonga ny Jesosy ny vehivavy kananita ny vehivavy samaritana rehefa tonga tamin'i Jesosy mba nangataka fanasitranana de hoy Jesosy mantsain'ireo olona reo hoe tsy mety ny magnomeny mofonjaza ho any amboa ensagna zany agnaraka nataon'i Jesosy zany satria ireto kananita reto dia fiverina amina ererany zay zany ny mauvaise caractère ny kananita na de zavatra efa tsy manjary mbola igny ihany nataon'ny papany igny ndraiky koa nataon'ny zanany igny ndraiky nataon'ny zafiny zay natonga anazy nomena Andriamanitra agnarana mihitsy hoe tsy mety magnome mofonjaza ho any amboa satria ozy ny baiboly ny amboa no miverina amin'ny lohany sasonareo raha volaniko zany somary ratsiratsy hely izy fô tandrignesy fogna impidiro aketo avohakato azonareo ny amboa ozy no miverina amin'ny lohany zany hoe raha efa nalohanao raha efa nanaovanao confession tamin'Andriamanitra tamin'ny vadinao tamin'ny ramosenao tamin'ny madamanao hoe za tsy amerina an'igny erera igny tsony fa aveo afaka volany raiky roa volana mbola igny ihany nataonao izovy zany agnaranao amizay fotoana zay raha ny baiboly no vakina volagnao mafy volagno moramora migny ny amboa ozy no miverina amin'ny lohany le raha fa naloha
Ndraiky koa mbola nitsimponiny koa avy take. Zavatra hita zany zay moa ko mitarimy maromaro migny am'izy koa. Tegna zany mihitsy ny ataon'ireo. I raha avy nalohany igny iny nitsimponiny avake hoany. Tsy mirimiry aby izy. Dia ohatran'izany atsika avy natao délivrance. Sasany mifantany tsara mbala hitana magnadary za sere a. Ala za sere, ezaka mbala hitana magnadary za. Sady mividy kopikopy mihitsy ny sasany. Misy namako zay mividy kopikopy le maragnitra regny. Za seri uzingahe tamzany mbola tam fiainany zao zao i David vavolombelogno za ozaro zao totona vavolombelogno amin'io ngalany nge kopikopy mihitsy le maragnitra be regny za seri e ka mbola hitana magnadary mantsiniky tapahana amin'ny mihitsy antsinika anahy ozinga za oza zao totona vavolombelogno mora magnano zany misy namanay zay zany mihitsy ino avake mbola fogna ataoninga mbola ino fo. Donc zany fa ela anao isaky bongo. Raha mbola namindran'Andriamanitra fo. Iny Jesosy atsika rehetra. Mahazo lesona ve anao anatin'izany e? Ny kisoa vavy ahoany. Donc zany misy agnaran'olo io kisoa. Ao amin'ny tontolo ara-pana. Misy agnaran'olo io akory moa ny andeha hitanao vady. Satria agnarana anao fa niova. Akory moa mba hitanao promotion. Tsara nahita promotion na kisoa aloha. Ka raha tsy mbola voafafanao agnarana maloto aminao io, tsy mety hiarigny zany fiainana. Na 100 mpanompon'Andriamanitra metsa tagnana aminao, na dia eny toroteny mandregny ziskariva anao agnatin'ny 3 mois tsy miala mihitsy tsy mirozony tsy matory. Ka mbola tsy voafafa io agnarana maloto io. Zany ravagna mahatonga ny olombelona rehetrarehetra rehefa meloa niditra ao an-danitra ao omegna agnarana vaovao. Isinao? Zany natonga le zanak'Adala nomegna agnarana vaovao. Zany natonga ny Lazarosy maty tao ampasana nomeny Jesosy agnarana vaovao. Tsy maty izy fa matory. Amen. Tainy tompony ianao e. Oza hoe o tainy tompony ianao. Ka fotoana zao ry havana andinianao tegna. Petsaka amintsika oza matetika délivrance no tadiavintsika. Hoe mba ndeso ambavaka pastera. Fa le agnaranao nefa tsy miova fa délivrance fo. Délivrance fo. Le agnaranao nefa aveo mbola ikisoa. Zafady amile fagnazavako fa tsy anao fa raha vitsiky. Zay ho natonga an Jesosy le vehivavy Kananita narary zanany dia tonga teo izy. Mba vonjeo izy fa marary ny zanako e. Dia ino fagnoharana navalin Jesosy azy? Tsy mety ozy Jesosy magnomeny mofonjaza ho any amboa. Satria hainy Jesosy tsara ny mauvaise caractère reto olo reto. Na dia fa avy magnano erreur 100 mbola miveriny magnano erreur. Zay natonga an'izy ireo tsy nanana fifandraisana tamin'ny Jiosy. Inona moa izy ny Baiboly niraisan'ny Kristisy Beliala. Ary ny Jiosy tsy manana raharaha amin'ny jentilisa. Tsy mifandray ireo satria tsy mitovy fomba fanao. Fomba na jentilisa miverina manota indray. Fa ny fomba na Jiosy misy lalàna mifehy azy. Iny tompo ianao. Ka manomboka androany ndana mba asivo lalàna mifehy fiainana anao. Alleluia. Vao mihitsy agnaranao hoe tsy manota. Amen. Tain'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Genesis 26, Genesis 26, 27 à 34. Genesis 26, 27 à 34. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Genèse 26. Azafady. 27. Tantarany Esau. Diso kely le verset nalaiko. Amle fomba nangalany i Jakoba ny fizokiny Esau. Vetivety fotsiny. Teo zany nisy fotoana zany
nona be i Esau avy tagnaty ala tagny. Nona be izy. Dia inona ny zavatra nataony? Genesis 25, voilà. 25, Genesis 25, 33 à 34. Ozy eto, manomboka amin'ny andininy 32 aloha. Genesis 25, 27, 25, 27, zafady. Genesis 25, 27. Dia nitombo ireo zaza ireo, ary Esau lehilahy nahay ny aza. Dia mpianevitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday. Ary Isaka tiany Esau satria nankafy ny azany, fa Rebeka kosa tiany Jakoba. Ary nahandro hanina Jakoba, ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka. 17. Dia hoy Esau tamin'i Jakoba, mba hagnomezo ahy hoaniko ny mena. Dia io mena eo. Mena eto zany vanemba. Fa reraka aho zany, reraka aho. Izany nanaovan'ny anarany hoe Edoma. Revo le Edoma nasiany petitin ambany reo hoe mena. Fa hoy Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizokiny. Satria Esau zany le zoky. Amidio amiko ary aloha izy ny fizokiny. 19. Dia hoy kosa Esau, indro faty any aho. Avelan-jalady ho faty fa mantegna. Indro faty any aho izy, indro aho izy efa ho faty. Ka mahasoanao inona izay fizokiny? Ino maro idirana fizokiny amina hany? 17. Ary hoy Jakoba, mianiana ary amiko aloha. Dia nianina taminy izy, ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiny. Sy raha namidy zany teo. 17. Ary Jakoba nagnome an'i Esau mofo sy voanemba masaka. Dia nihinana sy nisotro izy, ary niainga ka lasa nandeha. Izany no nanamavony Esau ny fizokiny. Izany no nanamavony. Zany hoe nataony nga raha tsisy dikany izy. Misy revagna olona amina fiaina te hiditra hiasa. Dia tsy manaiky le PDG le orinasa raha tsy miaraka matory aminazy malo. Ty te hiasa dia na elle arrive à accepter. Tsy magnino araka ozy izy. Nisy raha karan'izao ndray andro, nisy zanak'olona mahantra kely mpianatra tao amin'ny université tagny ampitan-dranomasina tany. Sahiragna kely mademoiselle io. Elle est à l'âge de 17 ans. Inona ny zavatra nitranga? Eo ampiandrasana bus izy. No nisy mpanambola anankiray nandalo tagnatina voiture tsara tarehy. Dia rehefa nandalo io mpanambola io, dia nagnotany azy, ho aiza anao mademoiselle? Ozy izy mademoiselle kely fa andeha hody za io miandry bus. Ay, tsy mampanina anao ro izy, raha tsy mampananao izy le mpanambola, midira ato anao mba ho ateriko. Dia niditra tagnatin'le voiture luxe. Au lieu dia andeha bus zany mba nandeha voiture luxe. Tonga tao agnatin'ny voiture io izy kay avy afaran'ny tobilina koa misy piso kely miao, 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 miao. Tsy mety vita mihitsy. Dia niteny le kalakely hoe mais c'est quoi ça? Dia aho izy le ramose mpanambola fa za na piso kely anahy izy io, vao maty vao tsela renin'izy io. Izy ke io izy tsy mba ninono. Mampalahelo kosa ny pisonao, ozy le mademoiselle zay. Ka raha mba tsy mampaninona anao izy inga, ty misy vola $10,000. Ameko anao, fa mba mampinono i piso io. Zany zany. Karaiky ty zany le zanak'olo sahira. Tena hazava zany nampinono an'iny, za mbola tsisy nono e. Za tsy raha olo avinitaire, za tsy raha olo magnampata. Mba niezaka zany le mademoiselle kely mba nagnazava hoe tsy possible raha teninao za. Mosy izy gafa tsy magnino fô mila ivavan'izimba miditra agnaty nono foagna. Leo be za maregny raha ataony. Izy ka izy mba letra tamin'ny tany karan'izao, jusque tonga aketo. Dia nandeha kely le sain'le tovovavy $10,000. Fa vita raha maro zany ozy tagnaty saigny tao. Za reto milahatra bis,
za eto manao an'izao nalainy vola io Paris nampono dia nisekaly mety koatra le piso efa voninana igny naheriny tamin'ny plasiny afaka fotoana fohy zanao ny nanambola tovovavy nanambola zazakely mijalijaly kely tonga dia iPhone na tsy haiko ino style fa tsy nandila taogna raiky narary nononazy eo rehefa narary nilany nifindra tamin'ny ilany zisiky nitsabonga tagny amin'ny dokotera natao karazana fitsabonga isan-karazany fa tsy mety sitrana efa izy efa ho faty zay izy vao nidévoilé tamin'ny mamany hoe natongan'izy io a nisy raha karan'izao zahavy nianatra zao ny zavatra nitranga ty numéro-ny lalahy nantsovigny lalahy io non izy tsisy idirako amin'izany izy maty le kalavavy avy tamin'iny vokatra zavatra tsisy dikany ka teto neny Esau natakalo ny vanembamena vaneninao asa natakalo ino samio mandinika ny enazy satria hiditra amin'izay zavatra zay tsika raha riva hiditra amin'izay fampianarana zay tsika raha riva amerina le zavatra nangalariny devoly taminao be tabe ravagna amintsika ray aman-dreny manao tsinitsinina ny zanaka atsika apetrapetraka atsika amin'olo fo ika mbo tany ela ke zanako io malafo zany de bazary fa jano kely aminareo koa malao zanako fa zao mba hainao moa ny raha nahazo zanakanao ary am'izao andro egnatsika zao fa meratsy ny fiarahamonina misy mpiavagna samy mpiavagna fa mandoza cousin lasa sipany cousine avany ranona lasa sipany ranony mpiavagna ihany no mifanakalokalo atsenika keo simba or nefa regny zavatra regny mamegnatra tsisy samy dévoilé tratrana zavatra tsy manjary le zaza ary regny no anisany zavatra tegna manimba étoile manimba étoile satria be tabe am'izao antiday be fa antitra be regny mademoiselle kely ndraiky ny tiany ina ny antony andeha animba n'le étoile n'le zaza izy le zaza nefa inconsciente tsy fantany aby hoe ino moa ty zavatra mitranga ty fa veriny raha mbola vintagna manonga foy maro sala am'zany zany revagna ny zavatra mitranga ka teto de tsy nangalatra zany hoe be tabe moko miteny hoe Jakoba nangalatra fizokina tsy nangalatra fizokina Jakoba fa Esau mihitsy ny nagnano erreur asainy namidy amidio amiko izy ny fizokina zany hoe tsy fanomezana no nitranga fa varotra ary matetika revagna ny tsena afahany devoly mifanakalo de amina tsenana sexe ireo olona mpiaza fanahy ireo olona zay mety hoe mpanompo sampy gaigy lasy gaigy vavy de ao fogna ny fomba idiranjareo amy resaka firaisagna ranofo de ndana re marika eo fa ny ankamarony nanimba fiainan'olona maro napotika fiainan'olona maro de vokatra na erreur na tsenana sexe tsy nazaka fakapanahy izy tsy nazaka fandrokidrokigna nataon'olo izy kasendra sagnatria hoe tsy teo ny vadiny tafiaraka telle personne izy après ny arahany tamin'ny olona io maty ny vadiny ary ny afarany lasa nisy problème tsy nanjary tagnatin'ny fianakavy tana tatadisany teliko zany io moko matetika tsy tian'olo resagna zavatra ohatrany fa alohany afenagna de mivadika ratra ny anatiny any mivadika lahelo tsy mety sitanina ny anatiny any fa androany Jesosy anasitrana anao androany Jesosy amonjy anao androany Jesosy amany fatorana rehetra amin'ny anarany Jesosy mingavy anao za mba hiova tantera fa maro revagna zavatra salamizany misy olona tsy tokony ho simba fa simba vokatry ny propre errerany na tonga ny Esau lasany Jakoba le fizokina errerany iny tompo atsika rehetrarehetra alleluia amdio izy izy ary tsy vitana sainy namidy fa hoe mianiana amiko inona mozingazany fizokina ka mba mitandrema ihany ianao a ny am'ireo olona magniraka anao iteny matetika atsika sainy miteny fankaty matetika zany dis-moi quelque chose de manoratra anao avao hoe je ne t'oublierai jamais
olo tsy ho vady tsy inona tsy hoe tobli reto samay ary misy mpifankatia tegna manao fianianana mihitsy zana tsy hainao raha ny lasa vatoko na efa manambady olo-kafa raha tsy anadino anao ary George dia jerevy tokoa fa ny famatotra tamin'ny aza magnadigno anareo hoe efa matotra dia jerevy am'izay izy efa manambady agny mbola lehilahy fogna azony nofy magnoroky vadina izy mbola George mba clément efa vatognony maloha izy George zavady am'le manana agnarana George miova iny tompo ane ianao asa mba miteniteny foana hitanao namidiny esaony anazy ny atao hoe varotra manko revagna dia magnome zavatra sady mandray zavatra teny atao hoe mivarotra nagnome zavatra sady nandray zavatra betsaka ny olona nivarotra ny sexany amidiny nivarotra ny fiainany ao moa no mivarotra ny zanaka mihitsy izy le nitantaraiko teo namidiny ny fiainany tamin'ny alalana vola $10,000 zany ndraiky mazala foisy olo mampinono piso dia tsy mba tonga saina fa efa tamin'ny essay fogna ny loha jiaby zany nene matonga fiainan'olo mipotike tsy mba mandiniky hoe tsy aloha mazala tsy miasa toy zay iaraka tory amin'ny patron atao fogna zegny fizagny tsy magnino tsy magnino asakasaka ananjy verinao asakasaka ananjy fa tsy asakasaka anao asa mba amidy amin'ny zavatra tsisy dikany fiainagnanao misy olona misarabady mihitsy amina erreur-na rakaran'izany atakalo ny voanembamena mitokantranony atakalo ny voanembamena no aviny izy mianakavy betsaka ny zavatra ohatran'izany ary betsaka ny olona mivarotra ny fiainany noho ny tsy fahalalana ny olona rehetra zay avy namonjy mpimasy tandrigneso tsara eto anao zay favitaka ny olona rehetra avy namonjy mpimasy mila mibebaka satria ny fandehanana amin'ireny mpimasy regny dia mampiena ny andro ivelomana mampiena andro ivelomana Andriamanitra mihitsy zany magnala taogny iaignanao raha vao anao mandeha mamonjimonjy andregny satria izy ny baiboly hoe aza manana andriaman'ny kafa fa izaho ihany fa izaho Jehovah dia andriamanitra sarom-piaro tsy tiany satria izy zany dia jaloux karaha ataonao amin'ny vadinao jaloux amin'io anao zegny olo jiaby mipetapetaka amin'io ka dia alaky fitiavan'io halanao sa tsy marina zany matoa zay ianao tsy jaloux amin'ny vadinao tsy tianao izy misy moka am'izao malaza tsy matoky valera an'ino iko lasan'olo akeky valera oa magnalanao mbisarotra ale fogna mitandry iny moramora amina akeky nao mila ale fogna mitandry ka hoe tagny Jesosy anenao be tabe nohatran'izany tsy voarekiperenao tsony io avy eo voalohananao sady afa baraka satria zao ny zavatra misy ny orana fiainana tokantrano zany hoe ny maha tokantrano an'le tokantrano ny chansena mpivady dia matetika agny amin'ny madamo agny no mipetraka agny amina vaiavy azonao dia raha vo lehilahy tsy milamina zany dia izy avy niaraka tamin'ny madamo niaraka tamin'olo-kafa avy tamin'ny niaraka tamin'olo-kafa niaraka amin'ny madamo maloto le source anareo maloto dia na dia ataoko hoe mivavaka amina fiangonany Jesosy Kristy mihitsy ianao Jesosy mihitsy paster akao nefa raha lotovinao fogna isan'andro tsisy raha manjary boka na dia anao mody mahay midena antsika ane miaraka amin'Andriamanitra sady miaraka amin'ny makorele ino raha manjary ake dia misy amin'izay koa karazana lehilahy ndraiky koa manjengy vadin'olo fa ndraiky raha agnaty lohany ny antony angalany an'io source n'io tokantrano zay mikajy amin'ity vehivavy ty namba magnani tagnako tsy anako re madamo sendry mbo nahitsy fo asazonareo re volaniko zany ka mba mitandrema rehefa anao zany mba efa nanamba jerefa moa
Ny ankamaroana faravana fiainana tokantrano dia nanomboka nisy fisinga. Na le lehilahy ny sengy, na le vehivavy ny sengy. Nanomboka teo no bloqué raha jiaby. Nanomboka teo ny rava le avenir. Io nefa matoa nareo sany nakamban'Andriamanitra. Misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana ao, réalisegna amin'ny alalanareo roa. Izinao? Vokatry le tsy fatantesantsika fakapanahy sy ny asan'ny dévoulement didinantsika, dia lasa tafiaraka amin'ny rakoto, tafiaraka amin'ny rabe, tafiaraka amin'ny mademoiselle rano, dia lasa naloto le loha rano. Maheno venao? Zazany mba miangavy anao, manomboka amin'ny mason'androandroany, manomboka amin'ny vavaka angezabe ataontsika après-midi io, mba zalotovina tsony ny loha ranonao. Pasteur, tsy manjary kobagnina helinao niny. Satria sasany efa misy rendez-vous fa mipetrapetraka zao ay. Mba hainao moa ny antony natonga ny vadin'ny Potifara tsy nagnobelany Josefa. I Josefa ne mpiasa an-tragno ay. Mba taiza mariavana nisy patron nanjengy mpiasa zany. Misy raha hitany tamin'ny mpiasa hitao. Hoe i Josefa tsy lehilahy foagna fatantany fa nanana kintana Josefa. Efa lety tagny tamin'ny ray aman-dreniny tagny izy magnonofo foagna. Mahitany le kintana 12 miankoka amin'ny kintana ninga. Ny Egyptianina moa ko henjagna be amina resaka fahalalana. E madaman'ny Potifara, vehivavy Egyptianina, vao mijery olo karaha zao dia efa fantany ity lehilahy karahan'izao. Iry amarona lehilahy ty Egypte ty tsy nizingeny, mpiasa ananjy ndraiky nizingeny. Azonao? Fantaro amin'izay ny raha tsy manjary. Dia zay ny zavatra zay tokony mba mahatonga saina atsika. Maheno venao? Ny zavatra zay tokony mba mahatonga saina atsika. Amarona tovovavy atamatavy eto tsisy manjengy fa anao ny tybavy ndraiky zingeny zay. Zafaty za magnanio any tsy anao kory ny antibavy. Dia mody hoe tsy mandinika kory sasany fa satria misy miteny anao anga tsy niova mihitsy mbola ohatrany anao tamin'ny lycée. Lycée nino? Mba soutiaigna fa tsy matagna ananjy ka lycée. Dia tsy mba tonga saina aby mitovy taminao tamin'ny CG nino? Tain'Andriamanitra nenao. Misy zavatra revagna mila mba mahatonga saina atsika. Zay ny natonga ny madaman'ny Potifara tsy nagnobelany Josefa. Satria hitany nisy kintana tegna tsy takatry ny saina tamin'ny Josefa. Andeha hanrava n'igny kintana igny zany izy igny. Ka io anao tsy avelavelan'olo, tsy avelana vadin'olo, tsy avelana zao io, misy raha aminao ao. Misy raha ao. Jerevanao zay kofboy mahita anao te hikoty daholo. Anaki brillante. Laha ohatra hoe vedette kely raha brillante. Dia mieritreritra brillante hoe izy ny farany belle fille de la classe. Aza fantatry brillante fa mahatonao hifanenjehany zalahy. Te hifanakaiky aminao foana ry zalahy, misy zavatra tsara ao anatinao. Dia jereva fa misy vehivavy ane na ny mpiaramonina tonga dia tafiteny mihitsy hoe igny kosa aloha tsy maintsy tafavoaka zazy. Ary mety tafiresaka amina ray aman-dreny mihitsy le ndray hoe zanakanareo ty iro lasa lavitra. Tampotampoka teo nefa izy à l'âge de 18 ans izy bevoka. Simba nanomboka teo le zavatra satria nisy nanimba ny étoile. Nisy nanimba ny étoile. Ka misy tovolahy am-piangona agnaty mpanimba étoile. Izy ny ty day be fa niteraka anao tsy avelany. Ka manam-pagnahy izy magnino tsy tariminy zanany. Ia, fa mifampijery kely am-piangona dia mifaneky molotra. Hitako ny izy io e. Ia, fampitazatazana elity. Dia makakany e, tsy mba mandeha lavitra eritreritrinareo e, tsy mba mandeha lavitra. Hoe io lima manambady sa tsy manambady. Io lima fa niteraka sa tsy niteraka. Anao bojibojilinao io tadiavinao andeha isimbany akamiko. Hoe tsy mety niemotry tagnanahy. Azonareo fiaraha-teneniko zany.
ty fiainana ty tsy vitany magnekingeky molotra fo mikesiky tsy vitany zany fiainana ty. Misy mystère ambadika ao, misy zava-miafinao. Tainao ny Andriamanitra. Misy zava-miafinao. Tsy navelany Madame Potifara ny avany Josefa. Satria fantany fa zaza andeha lavitra. Sitarona izy. Ka oka mba tsy hikody ny telefônina foana mba nananao fa mba tsy hivokody koa ny ziponao. Ya, tsolo jiaby tainy tompo ianao. Misy kintanao, tenenao zany nekakinao misy kinta laki ao hoe. Tainy tompo ianao. C'est la vérité. Anao na izy koa tsy atoro karan'izany tsy azonao olongo io, verinao mandeha ho azy fiainana ty. Mba eritrereto agneryavagna raha latsaka tamin'ny Madame Potifara teo ny patalony Josefa, tsy lasa premier ministre izy, Firajombola ny anarany. Jombilo. Zao, jusque niany zany tsika mamaky baiboly, tsy Josefa premier ministre fa ary dia niainga atao Zarefa tahira Jombola. Niovatra amin'ny baiboly. Ka maro zany destinen'olona miova noho ny tsy fatantesany mena miraviravy. Devolo tsy mandeha amina lehilahy drakidraky zany fa amile tegna itiavanao anazy mihitsy izy mandeha dia iregnino amin'ny côténao. Devolo tsy mandeha amina vehivavy vorokosiky. Fady amile teny anglisy da vorokosika za. Fa agny amile tovavy tena ozonao hoe asalay. Agny izy no mandeha mba andeha angalany an'le toalanao amin'ny raha tianao. Sonarona izy. Ary fantany raha tianao. Maheno venareo hoe tandrema. Ka regny olo avy namonjy mpimasy rengo za iverenako am'izay lesitsika mila mibebaka. Satria ny fandehanana amin'regny toerana regny mampiena ny andro velomany. Fa androany averitsika amin'ny anarany Jesosy izay nangalarin'ny devolo taminao. Izay le mahatonga anah raha riva hoa samimba manao fanatitra selon date de naissance. Tsy haiko teraka tamin'ny 7 inona anao dia mba tongava raha riva fa zalaozanao mibalabala agny ndraiky koa le resaka. Zay raha riva ngenda ibalabala efa ela zay mibalabalany toa zay. Fa mba raha riva ndolo mba averitsika ny etoalanao nangalarin'olona. Amen. Jesosy Kristy efa nisy fotoana nalainy devoly fanahy. Ary nangalanjare devoly fanahy anazy tamin'izy nona eo vao tonga mofo evato. Fantany devoly zany raha ilainao amin'ny fiainana. Maro angeny tovavy leran'izy andeha agnao fantragno raha moseny nefa tsy manambola amin'ny mihitsy misy mikôtikôty anazy ahoana ianao fa meko 1 million ianao. Nefa fantragnonareo 750 donc zay mbola misy 250 ambiny. Ahoana fa misy 1 million ato. Ahoana fa vidanako iPhone toa. Ahoana fa ataoko an'izao ianao am'le raha tegna tadiavinao iny mihitsy. Be da be am'izao mody magnano cinéma am'izay hoe nisy nanome cadeau tany ampesana. Pesapesana anao nino. Nisengy anao. Pesana. Iny tompo ane ianao io. Maheno ve ianao hoe? Sary moka le tsy teny sasany za tsy herigny aketo koa vya. Azy magnantsegny oka fa toko akeo fa tsy aheriko aky. Direka fô. Iny tompo ianao. Misy raha karan'izany revagna amin'ny fiainana midiny mora ny hoaviny. Engany mba tsy ho midy morany ianao. Alleluia. Dia rehefa te hamonjy an'izao tontolo izao Jesosy teo Satana miankofa amiko dia omeko anao izao tontolo izao. Miankofa amiko. Le raha tegna tadiavinao iny mihitsy zany igny devoly ny maka fananao. Eo anao mila mijoro. Dia rehefa tsara anao matetika rehefa tsy eo vadinao amin'igny misy olo mandeha magnadaladalanao. Tsy fantany fa misy raha ilainao. Dia ndanare markenareo vehivavy reo fa matetika en période d'ovulation nareo misy magnadary. Zavatra nitsinitsinika mandrabe tsy tohizantsika lavitra. Fa agnino andeha animbagna le zavatra foana. Fantany devoly hoe tsy eo raha mosenao 3 jours. Igny mihitsy izy miataky. Ary anao moa zany, tsy ake izy.
Tsisy olo tsy mafantatra raha miseny kofitsiky. Atakeny ianao amin'igny. Sasany voatsake madame, célibataire temporaire. Temporaire. Igny mihitsy ireo no miataky ianao. Izy ka raha tsy mazava amin'izay zala tsy haiko ka. Nampiasaiko kilina, savony nosy. Raha koranina sidra hely koa. Magnadiovana ananjy. Ka mbola tsy mazava amin'izay tsy madio amin'izay kofitsiky. Efa midirako lalina mihitsy ary tegna iantsinikanao mihitsy izy nitomboky tamina sabatra aloha lela. Tainy Jesosy anetsika rehetrarehetra. Tainy tompo ianao hoe. Eo zany matetika ny tegna mafy be ny fakapanahy amin'ilay sahirana. Nagnan'olo trosanao dia eo misy tentation. Te hiasa anao dia eo misy tentation. Ary misy olo amin'izao mandainga. Regniny anao te hiasa dia za mahita asa. Tonga avy aminahy. Dia tonga tokotrany. Mody presany akenao zao hiasa tao. Atsika aloha mila miasa tsika roa. Dia niasa tokotrany ary. Le tegna asa tsy hita, le sarisarinasa no hita. Tompo ane amela ny elokao. Tainy tompo atsika rehetrarehetra. Matetika io agnatina contrat maventy regny. Misy contrat maventy amenanareo dia izy ny signateur. Izy ny décideur. Mila magnano bisou ananjy zany malony ianao. I tsy midoko amin'ny bisou zany. Anao kofa nini raha nivy ananjy tsy hoelanao tagnandraha. Izy tsy manino nefa ny anangy bisou fotsiny. Dia magnano tokoa ny vendrany. Tsy mba mandinika aby hoe hitoko ny tsy midoko akeo. Tompo ane anafaka anao androany. Tompo ane anasitrana anao androany. Tainy tompo ane anao hoe. Aza midy ny mandrakizay anao. Aza midy no avinao. Tandremy ihany koa regny olona manana fanahy manambady regny. Anao misy olo manana fanahy manambady. Ary tegna reny mihitsy hoe amin'ny lera. Efa nisy témoignage ohatran'izany ray andro. I madama io manana fanahy manambady. Isaky ny amin'ny folo antoandro ny tonga kely fanahy io. Tsy maintsy miaraka aminanjy. Ohatran'ny zavatra réel mihitsy. Atao délivrance ny fa tsy mety nivoaka. Dia nanana sipa nefa madama io. Nanana sipa. Dia efa teneniny zao le sipany hoe anao amin'ny alina foana anao mandeha amin'ady fa rehefa amin'ny folo tsy mety miaraka aminah anao amin'ny folo. Dia n'insiste foana le lehilahy vahoana. Za tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany ampandy ampandy. Dia n'insiste foana ninga. Dia izy eo amin'ny vehivavy eo amin'ny andro amin'ny folo tonga amin'izay le fanahy manambady ny viavy. Tonga dia niriatany ray mandeha. Tora. Toragna tambony toko. Dia ino zavatra nisy? Dia ny olona magnodidina hono nahita ananjy nagnano crise zegny. Tsy crise fa le fanahy izy namono azy. Maty avy. Ka be da be zany matetika ny vehivavy tsara tarehy, ny vehivavy tsara forme, tsara bika, lehilahy matetika amin'izy regny misy mari de nuit. Matetika izy volamiko anao zany. Satria ny devolo tsy mandeha amina boribory tokolo. Satria tsisy magnahoa boka regny. Hoe nandeha hono dia nandeha nanty bafy be sady banga, fotsy volo. Tsy mandeha agny izy. Fa agny amin'ile tsaratsara forme, tsaratsara tarehy, belle gosse, beau gosse, agny devolo mandeha. Dia ino izy anao ka i vehivavy io nisy mari de nuit. Misy fanahy manambady azy. Dia le raika lany maty le zaza. Dia magnodidina zany tonga dia hoe nisy crise hono, nisy zao hono. Arriva moa za sady agnazava vitsivitsy aminao hoe inona dolo ny signe nafantarana fa namosavian'olo ny olo araiky maty. Toroko anao zany rariva. Ngavanao rariva. Tainy Jesosy ianao. Tainy tompo ianao hoe matetika zany lehilahy miaraka amina vehivavy misy fanahy manambady rava fiainana dolo. Potiky. Tsy amelany fanahy io. Mba tonga anao jusqu'à anao tsy manana moyen dia andehanana ka. Motonao naratra. Afakasany sasany. Après niarahana tamin'ny tel fille, tel garçon, afakasa, narary, sim, niafara tamina fahafatesana. Tandremo ny fiainanao. Teny anao za zay, tandremo ny fiainanao.
Alleluia. Tandremo ny fiainanao. Ary raha rivantsika hagnano délivrance manokana. Ny olona maimaika rehetra ihany koa, ohatranao zany memeky. Dia tratra foana satria mitady vahaolana aingana, maimaika. Maika te hiasa, maika te hanambady, maika te ho zao, maika te ho iry. Ny olona maimaika rehetra mora tratrana problème. Agnatiny koa ny resaka suppression. Satria ny fomba fitezany Israely rehefa maty ny papa, dia izay zanaka lahy matoa no mandimby ny plasina ray aman-dreny. Izy no lasa père de famille. Izy no voateny ro chef. Zany revagna no mahatonga na miezaka mampianatra anao foana mba tsy ho ringana ianao. Satria izy ny Baiboly ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ka tandremo amaranako ny tebiko. Tandremo ny mametraka ny akanjonao any an-tragnona olona. Ohatra hoe ex. Misy sasany mbola tavela amin'ny ex ananjy agny antsinika ananjy, ale tsy tongonika. Anao fo maherana ambelanao. Misy dia ohatran'izany. Mety tsara fanangy le ex anao e. Fa mety misy copine hafa tonga eo. Dia rehefa no mbola miantona keo antsinika anao. Dia andeha agnontany izy se takisa. Aloha izy io alaiko ramaseny igny nindesiny agny amin'ny mpagnahody amizay. Dia anao amin'ny tany misy anao agny victime ho azy. Avy tamin'iny akanjo nambela quelque part. Saosonareo raha volaniko zany. Ka mbola misy akanjonao tavela amin'izany tanam-borizano agny. Andeha alevo vake miravo vake. Azafady ny tegna akanjo anazy mbola misy tavelaka agny. Ataovy zavatra fady ny mametrametraka ny akanjonao n'importe où. Na lehilahinao mihainao nany na vehivavy ianao. Pas possible hiaraka ambany hainao satria ny akanjo levana dia fiainana. Inona tonga ny Josefa vitany vadiny Potifara nampigatra anazy satria nisy akanjo ny tavela tao. Nisy akanjo ny tavela tao. Ny akanjonao dia mirepresente anao. Efa ny anarantsika zany tsy verenantsika tsony. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Fadio ny manao an'izany. Ka fotoana zao amerenantsika ireo zavatra very teo amin'ny fiainanao. Tongavy ianao rahariva. Reo zay magnaraka ny direkta hoa mba manomana rahariva. Na reo zay magnaraka ny direkta rehetrarehetra. Magnomana rahariva amin'ny telo. Mba manaova fanatitra selon date de naissance-nao. Magnomana zavatra. Ho averintsika amin'ny laoniny io. Ary tsy azo devoly angalarina itsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Satria amin'ny alalan'ny akanjo dia afaka angalaran'olona fiainana. Inona ny fomba nitsofany Isaka rano any Jakoba? Ny fofona akanjony Esau. Indreo izy ny fofony zanako. Dia tahaka ny fofony Sama vokatra. Taonina akanjo Jakoba ny anjarany. Akanjony Esau ny nalainy. Tandremo koa misy fotoana antsika ireo magnonofy atsika ihany fa mahita olona kambagna amintsika. Raha anao zany magnonofy kambagna, anao nefa tsy kambagna amin'ny aranofo fa amina nofo ndraiky misy olo araiky mitovy be aminao dia ohatrany anao mihitsy. Tadio fa regny zavatra ampiasain'ny devoly mangalatra ny fiainanao izy. Fa tsika rehetrarehetra zany raha ohatra anao nagnonofo ka hoe misy olona kambagna aminao ndraiky tagnaty nofo. Tenga hoe anao mihitsy ony fa deuxième personne anao. Io matetika mangalatra ny anjaranao, mangalatra fiainagnanao, mangalatra zay rehetra mombamombanao. Entre parenthèse moa zay fa raha rivantsika ny tegna iresaka betsaka. Tainy tompo ianao e. Tamin'ny fiainagna ilaignany mba manontany ny tompo foana. Anontanivo foana Andriamanitra Jesosy eo hagnano an'ity zavatra ity za sitraponao ve. Mpananao mba consulteo chaque fois misy proposition na zavatra quelque part agny. Chaque fois misy zavatra tianao atao, misy dingana tianao atao, mba magnatogna ny ray aman-dreny ara-panao hoe mba manakory papa fa misy raha karahan'izao, ohatry zao nataon'le olona. Zay reto na mba mety hoe mbola zandrizandrinao amina taogna fa ny tontolo ara-panazy mba efa miavansa ihany. Tainy Jesosy ane ianao. Alleluia. Tompo ane anafaka atsika rehetrarehetra. Minao fa ampy anao aloha zay fa sao de tsisy amiantsika ny troisième kilte ndraiky ny sakafo. Tainy tompo ane ianao. Hitsangantsika hivavaka. Vavahinao amin'izao fotoana izao.
Mangatamn'Andriamanitra hoe Tompo, ifonako eto anatrehanao daholo hoe niditra rehetra vitako, ny adalagna izay nataoko. Mamindraha fo aminao hoe tagnatin'regny fampianarana teo regny mety nisy nakasika fiainagnanao, mety nisy zavatra tena hoe anao mihitsy no tenenina teo. Ifonao amin'ny Tompo zany androany mba isina fanafahana amin'ny fiainanao. Iaraka ivavakantsika rehetra. Tompo misaotra anao zay, fanamasinao mankasitraka anao zay, miantso anao zay amin'ity androany maraina ity, mangataka ny hery ny fananao masina irotsaka ny anatina ihany. Tompo ampio, ampianaro, arovy, tahio ireo zay ao anatin'ny fandriky Satana. Oka Jesosy mba tena hisokatra ny masim-pananay, mba tsy hiova ny anarany amin'ny tontolon'ny fanahy ka ho lasa kisoa na ho lasa ambo. Mba tena hanananara amboninahitsy zay amin'ny fiainana ity. Mba tena hiseho aminay ny fahatsaranao. Apetrao amin'ny lohantsika ny tanantsika rehetra. Dia hiaraka merina hoe raio amin'ny anaran'i Jesosy mifona aminao aho, ny amin'ny adalana rehetra izay vitako, ny amin'ny fahotana izay nataoko, na mivantana na fafahany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarana, fa soraty amin'ny bokin'ny fiainana. Manomboka androany Tompo, tsy délivrance ihany no ilaiko, fa ankatony teninao aho, ankatony didinao aho, anaradianao Andriamanitra. Sitrano aho, afao aho, ny asan'ny demonia rehetra mivoaka ato anatiko ato, miala ato anatiko ato. Any Jesosy aho manomboka androany, anaradian'Andriamanitra aho manomboka androany, anompony Tompo aho manomboka androany. Tapako ny fifandraisana amin'ny devoly, tapako ny fifandraisana amin'ny Satana. Ny rano Jesosy manadio aho, ny rano Jesosy mamela ny heloko, ny rano Jesosy manasitana, ny rano Jesosy manositra androany. Ny tantara ratsy rehetra, vokatsy ny hererany afina rehetra ato amin'ny fiainako, mifarana manomboka androany. Ny ninona asan'ny maizina zay nitondra zava-dratsy teo amin'ny fiainako, mitsatra manomboka androany, mitsatra manomboka androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Neo iaraka hisaotra ny Tompontsika. Saotra Tompo, manome voninahitra anao zay, midera anao zay, mankalaza anao, manandratsavo ilay anaranao. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Mankasitraka Tompo. Feno anao ny vavako, mipololotra avy ao am-pony, ny anaranao no asangatro. Irao verinao, manositra mitoranao, ny anaranao, ny anaranao. Hallelujah, manova fanekena amin'ny Jesosy amin'ny andro fiainako rehetra hoe dia hanompo anao aho. Tsy verin-dalana intsony hoe za Jesosy aho, fa vonona ny andro ianao mandrapatonga anao any amin'ny rôla.
Vonona ny ankatony vidinao ezany. Vonona hisaraka amin'ny fahotana sy ny fahazara-dratsy rehetra. Asa anatiny feonao dia mivavahinao. Saotra tompoko. Saotra fanamasy. Mankasitraka anao zay. Midera anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Zay ny fotoanantsika teto dia mbola magnentana anao za ho an'izay mba afaka manohana amin'ilay moelon satria misy moelon dia ho ataontsika ary amin'ny mega eglizy. Moelon zany no ataontsika amin'ny tokotany ao dia mba magnentana mba samby andray anjara. Raha tsika rehetrarehetra reo mba samby mividy moelon 10, 10, vita tokotanitsika akao. Moelon de 20 zany andeha hovidiana 7500 ny vidiny araiky. Mba magnano fagnentanana maventiventy mihitsy za zany manomboka androany mba amin'ny herinandro tsika mba fa misy moelon maromaro arantsika ary an-tanàna ary. Tainy Jesosy ianao mba magnentana ary avana ndao mba hifanohantsika satria amin'ny Desambra efa tsy ela tsony zany Desambra zany. Amin'io tsika no hiditra ny fiangonantsika dia mba ilaina zany zay aménagement tokotany zay. Zay zany zao mba hifantohantsika rehetrarehetra. Raha ohatra ianao zany ka tonga dia mba mividy ataovy moelon de 20 dia aterinao eto le izy raha ohatra tsy tonga anao any amin'ny mega eglizy. Raha ohatra moa tonga dia tomobily raiky mihitsy vangenao dia aterinao akany vao mety tsara. Mba magnentana antsika rehetrarehetra zany mba handray anjara mba samy tonga mba mitondra ny anjara brikiny. Sendra zany ka efa vonona moa ianao dia efa afaka ataonao anaty fanatitra, afaka manatona any mivady ianao, afaka hoentinao koa rariva. Ary azadigny fotoanantsika rariva amin'ny 3 ora tolakandro le famerenana amin'ny laon'ny fiainanao teo. Tsy mba tianao ve zany dia mba aza takaly programa hafa. Raha mba sitraka ao aza takaly programa hafa mba misakreva kely ianao rariva tsy mampiaraka hely manao. Mba tsy mandeha mitsangatsangana mba tonga kely eto ianao mba hivavaka ho anao tsika. Amen. Zay no ela fa agnatanteraka fanatitsika raisany ampelantagnanao fanatitrao. Tombo amafy ndray zay ankehitriny. Ianao le niteny hoe Andriamanitra tsy manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans-Express Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana ziona firaisana.